ampitomboany finoanay lioka toko fa 7:25 rehefa averina vakina na enona io teny nataon'ny apôstôly tamin'i Jesosy io dia ohatrany milaza fa kely ny finoana amin'izy ireo. Mangataka amin'ny tompo noho izany ny mpianatra ny amin'ny ampitomboana ilay finoana kely mba ahazoan'izy ireo manao ny asany rano. Hoy indrindra Jesosy manoloana io fangatahana io, raha manampinoana ohatrany voatsinampy ianareo dia ho afa milaza amin'ity voaroa iazo ity hoe miongota ary aoka haniry any an-dranomasina dia hanoa anareo izy. Tahaka ny milaza ny tompo eto fa tsy miankina amin'ny habeny finoana na ny akeliny fa ny hoe manana finoana va izy ireo sa tsy. Miantefa amintsika ihany koa io tenin'i Jesosy io ka tsy ny fatra ny finoana akory ny zava-dehibe fa ny loharano hanovozana ilay finoana sy ny fampiasana azy. Ny loharano finoana dia ao amin'Andriamanitra iray zanaka ary fanahy masina raha tiana ny ho vita fihavanana aminy. Tsy maintsy kolokoloana amin'ny alalan'ny fiainoana sy ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ary ny vavaka ny finoana mba ahatsara indray kosa ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ny fiainana isan'andro izay ahitana karazana voaroa iazo mila ongotana no sehatra ampiasana io finoana io. Jesosy, amin'ny anaranao no anatanterahanay ireo asa izay natao hiandrekentanay. Amen.